hitadiny tavako hiala amin'ny raha tsy fanaony iaino aho hanasitrana ny taniny ahko izy zao nefa isaorantsika n'Andriamanitra fa na inona mitranga raika amin'ny 20 taona zany no mitondrana vavaka nyity firenen'ity inona ny antony satria nisy olona netsehiny tompo tany hoany hanambara fitiava-tanindrazana nahita ny zava-misy dia niantsoantso izy tsy heninao ve za niantsoantso zany manerana ny tany inona mahantra mahonena mitady famonjena ary noho izany ry havana dia aoka ho ao anatytsika amin'ny maha-kristianina antsika izany fitiavany tanin'ny-drazana izany tamin'ny herintsika dia nijeriny hoe inona moa no atao hoe kristianina fantatsika rehetra ny hoe kristianina ara-tantara kristianina ara-piarahamonina kristianina ara-tsoratra masina dia ireo kristianina izay nandray eny Kristy ka tonga zanak'Andriamanitra ary ireo tonga zanak'Andriamanitra ireo ndeha ho jerentsika ireo tena manana fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra ireo andeha ho jerentsika ny toe-piainany teo amin'izao tontolo izao satria tsy amin'izao fotoana izao ihany no misy olona tena tia ny tanin-drazany fa santionany vitsivitsy ihany no nitsongaiko hodinitsika anio ny fitiava tanin-drazana inona no atao hoe fitiava tanin-drazana raha misy olona milaza hoe tia tanin-drazana dia eo ny tsy maintsy hojereny hoe ahoana moa ny politika koa raha tia ny tanin-drazako aho inona mazava loatra fa hikatsahana fandriam-pahalemana satria izany raha teo no hevitr'Andriamanitra hoe mila fandriam-pahalemana izany no ilainy ty zao tontolo zao ety ka raha tia tanin-drazana aho dia ho zava-dehibe amiko ny fikatsahana fandriam-pahalemana zay zava-dehibe amiko mihitsy zay tsy te hiadina amin'izy na amin'izy raha azo atao ny voasoratra dia ataovy zay havananareo amin'ny olombelona rehetra fikatsahana fandriam-pahalemana ny manaraka amin'ny ara-tsosialy fampandrosoana ara-toe-karena fanatsarana ny fiarahamonina fanajana ny zonony tsirairay izany no andraikitry ny kristianina raha mijery ny ara-tsosialy isika satria fampandrosoana ara-toe-karena ve sitrak'Andriamanitra ane zany mbola azontsika tao indray ny mandinika ny hoe inona avy ny loharano-karena araka ny soratra masina fa matoa Andriamanitra nampanantena fitahiana ohatra fotsiny nomeko anareo Deutéronomia 7:20 raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao hotahiko ianao an-tsaha hotahiko ianao an-tanàna eto Madagasikara 80% tantsahany maro dia inona ary no zava-miafina atoron'Andriamanitra tenin'Andriamanitra io raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao hotahiko ianao an-tanàna hotahiko ianao any an-tsaha hotahiko niteraky ny kibonao Deutéronomie 7:20 hitantsika 1 hatramin'ny 4 fitahiana avy amin'Andriamanitra zany raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ary azontsika atao ny mijery aiza ny fahamarinany zany amin'izao tsika miteny zao misy ve olona na fikambanana miaina amin'izany raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao loharano-karena anankiray manko ny fiainona ny tenin'Andriamanitra mazava koa nefa fa loharano-karena ihany koa ny devoly loharano-karena koa ny devoly meko ho fiatonatrehiko izy tamin'i Jesosy dia omeko anao zao rehetra zao fefa nomena eny dia mazava loatra fa misy olona manan-karena noho ny halatra noho ny zavatra tsy marina ataony satria miaraka amin'ny harena ny devoly izy mety misy zany satria ny devoly dia meko ho fiatonatrehiko fa omeko anao zao rehetra zao ary zany nahatonga an'i Jesosy ilaza hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo misy olona manompo ny mamona dia manan-karena tokoa izy
efa misy olona noho ny fitahin'andriamanitra azy dia manan-karena izy araka ny tenin'andriamanitra ka isika kristianina amintsika kristianina dia mazava loatra fa ny fampandrosoana ara-toe-karena dia ny fanarahana ny tenin'ny tompony atsika tsy rarahan'ny tompony hoe te handroso ara-toe-karena ianao non tsy rarahany zany fa saingy izao izay programan'andriamanitra ho an'izany no arahan'ny kristianina ny manaraka zany hoe fanatsarana ny fiarahamonina bien sûr mampalahelo indraindray dia zao tsy raharahany olona ny fiarahamonina tsy tena raharahany fa niazy ihany fitiavan-tena foana ny manjaka ao fa tsy manjery ary mba manahoana moa ny fiarahamonina manahoana inona mba azoko atao hanatsarana ny fiarahamonina satria izany no isan'ny ho fampandrosoana ihany koa eo amin'ny firenena ny amin'ny hoe fanajana ny zonony tsirairay tsy manaja ny zoko ihany fa ny zoan'ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina ary io le tenitsika hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao le zoany anankiray mba jereo koa ny zoany amin'ny fiainanao fa tsy hoe miay ihany tsy maintsy ajaina kanefa raha manitsakitsaka ny zon'ny hafa ny zoko dia tsy manaja ny zon'ny mpiara-belolamika ary tsy hevitr'andriamanitra zany tiavany namanao tahaka ny tenanao izany ny tenin'andriamanitra ary hojerentsika kely ny andraikitra manokany mpitondra fanjakana ny kristianina eto aho dia milaza fa ny epistily ny ka tsy nysoratana ho ny tsy kristianina ny epistily dia nysoratana ho ny olon'andriamanitra olona efa nanaiky an'i Kristy satria tsy zaka ny olona tsy manaiky an'i Kristy ny tenin'andriamanitra ka raha mijery ianao Romana 13:1 dia ao no anambanran'andriamanitra fa inona kay ny andraikitry ny mpitondra andenge sokafo ny baibolinao raha kristianina ianao ka mpitondra raha tianao ny tanindrazanao dia tsarovy ny hevitra napetrak'andriamanitra ho anao amin'ny maha mpitondranao ary eto aho ry havana dia mbola lazaiko anareo nanoratra ty boky ty aho hoe fahefanampindramina mbola lazaiko anao ny momba azy rehefa avy eo fa jereo kely inge ny Romanina 13:20 dia ho hitanao ny hoe inona ary no andraikitry ny mpitondra ary inona no tokony ho toetsaiko raha kristianina aho ka mpitondra fanjakana na hatramin'ny ambany indrindra na ambony indrindra na manana toerana any amin'ny fiarahamonina any aho izao ny voalaza ao amin'ny 17:10 manomboka amin'ny andiny voalohany aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe hafatra ho an'ny kristianina io fa hojerentsika aloha ny hoe kristianina mpitondra manana andraikitra manana fahefana amin'ny toerana samihafa mety misy azy fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'andriamanitra koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'andriamanitra ary izay manohitra ny dia hahazo fanamelohana fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotra ny fahefana vano tianao ataovy ary izay tsara dia hahazo dera avy aminy ianao fa mpanompon'andriamanitra izy hahatsara anao fa raha ratsy kosa nataonao dia matahora fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra fa mpanompon'andriamanitra izy dia mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy koa tsy maintsy manaiky ny olona nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa inona nge ny andraikitry ny kristianina mpitondra manaiky izy fa mpanompon'andriamanitra manao izay hahatsara ny mpiaramonina aminy raha kristianina mpitondra izy fa raha tsy kristianina izy tsy mahagaga anao raha tsy afaka manaky an'izany izy satria ny boky ho an'ny Romanina ny epistily rehetra dia nisoratana ho an'ny kristianina ary izany mahazava dia mbola ho hitantsika manaraka ny andraikitry ny kristianina rehefa avy eo hoe inona kosa ny andraikiny ny Timoty voalohany toko 2:1 dia mbola manamafy zany ihany Timoty voalohany toko
faharoa andininy voalohany sy faharoa mbola manamafy ihanyny hoe ko mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy mandry faizay amin'ny te-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra. Inona no ataon'ny manam-pahefana hoe manao izay hampandry faizay. Raha kristianina aza dia miezaka aho amin'ny manam-pahefana eo amin'ny toerana mba hampandry faizay ny firenena na ny fiarahamonina izay misy ahy. Petera voalohany toko faharoa mba hatao izay fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy mandry faizay amin'ny te-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra. Inona no ataon'ny manam-pahefana hoe manao izay hampandry faizay. Raha kristianina aza dia miezaka aho amin'ny manam-pahefana eo amin'ny toerana mba hampandry faizay ny firenena na ny fiarahamonina izay misy ahy. Petera voalohany toko faharoa andiny 3:20 dia mbola izany ihany. Petera voalohany toko faharoa andininy 3:20 sy ny manaraka. Petera voalohany toko faharoa andininy 3:20 andininy toko faharoa andininy 3:20 hoy izy hoe ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rahiny hamaly izay manao ratsy izy fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra hampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa. Izany hoe ireo manam-pahefana ireo raha misy anarana ka tsy mety dia anjara ny manafay azy ary izany misy ny tribonaly. Kanefa mazava loatra fa raha kristianina ianao ao amin'ny toerana misy ianao dia izao zay hamaly izay manao ratsy anarana tsy mety ary izany anjarantsika izany fa saingy izao raha sanatria ka ny tsy meloka ny aloina tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Tia ny tanindrazan'ny kristianina, tia ny tanindrazany ny kristianina marina. Andeha ingeo jerentsika ao amin'ny testamenta taloha no jerentsika na dia mbola tsy kristianina aza, tsy mbola misy olona natao hoe nandrahin'ny Kristy satria mbola tsy teto tany Kristy, fa misy olona tena tia n'Andriamanitra. Ka raha mamaky ny Salamo 7:30 ianao dia hirany babo tany Babilôna io: raha manadino anao aho Jerosalema aoka ny lelako iraikitra amin'ny lalinaniko, manozo ny tena raha manadino ny tanindrazany. Maro amintsika reto ngamba mba nipetraka tany an-dafy ihany nandritra ny fotoana vitsivitsy na maromaro, mihetsika riny fonao raha vao misy zavatra renao ny amin'ny Madagasikara. Ary ity boky ty riavana dia nisoratako tany an-dafy vokatry ny fihetsem-poko vaovao re avy ety Madagasikara. Nahoana satria rehefa tena kristianina marina ianao dia tianao ny tanindrazanao. Raha manadino anao aho Jerosalema aoka ny lelako iraikitra amin'ny lalinaniko. Fitiava-tanindrazany tany Babilôna zany, tsy any Jerosalema intsony izy, any Babilôna izy. Any izy ny mahatsiaro ny tanàna, tsy mety manadino ny tanindrazany ny olon'Andriamanitra. Nehemia nandreva vaovy amin'ny rahalany izy, manahoana arseny ny any an-tanindrazantsika any dia andenge mba ovakitsika ny eo amin'ny Nehemia toko voalohany ege andeha aloha ovakitsika. Nehemia toko voalohany ahitantsika zany
toepony Nehemia zany rehefa nieritreritra any Jerosalema izy. Nehemia toko voalohany ny andininy 7 zao manko voalaza ao. Vakitsika nge ny andiny voalohany hatramin'ny 7 tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona 20 raha tany andapany Sosana dia tonga hanany anankiray any rahalahako mba amin'ny lehilahy sasany avy tamin'ny Joda ary nanontaniako azy ny amin'ny jiosy efa afaka izay sisa tamin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema ka hoy navaliny ahy. Ny sisa tamin'ny fahababoana izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny manda amin'ny Jerosalema sady hotoran'ny afo vavahadiny. Ary rehefa nandre zany teny zany aho dia nipetraka ny timany sady ny ferinaina andro maro ary ny fahadianana sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra. Zany ny fitiavan-tanyrazan'ny olon'Andriamanitra. Manana ny toerana Nehemia manana ny toerana ambony izy tany nandeha tany am-pahababoana azy nefa tsy azo ny ataony manadiny ny tanyrazany. Ka nisy tonga avy any ny rahalahiny tena nytany manahoana roseny any tanàna any a manahoana no nyreny ny tany tanàna fahadianana sy ny vavaka izy. Izany no nampisehoany voalohany ny fitiavan'ny tanyrazany fifadikanana sy vavaka fifonana teo anatrehan'Andriamanitra fa ny antony nahavony firenenay anie Andriamanitra dia fantatray fa niditry ny fona ihany ato zao fitiavan-tanyrazana tao am-pony Nehemia. Estera zao ny teniny ataoko ahoana ny mijery ny fandringanana ny havako fa inona no mitsanga navoaka ny amana ny lalàna any am-pahababoana izy amin'io fa izy vadiny mpanjaka hamana prime ministre namoaka lalàna haringany daholo ny jiosy rehetrarehetra nivoaka ny lalàna ary ny lalàna mediana sy persiana rehefa soniaviny prime ministre ny soni azy tsy azo ovany io fantatry Estera io ary dia nizavatra ny tranga dia zao tsy maintsy iseho anatrehan'ny mpanjaka izy ary nilazanana izy anefa tsy avy misehosehotra hoe vadiny mpanjaka ka dia andeha anao zao tsy afaka nanao zany izy fa raha tsy tonoiny mpanjaka ianao tamin'izany tsy mahazo manatona azy. Dia nilazany Mordekay dadatoany izy sao dia izao nametrahany tomponao amin'ny toerany Estera kisy ihany ny famonjena ao amin'ny jiosy sao dia izao nametrahany tomponao amin'izao toerany izao. Dia inona nataony Estera ndana ary osindany fa dia aminy ianareo mandritry ny 3 andro mivavao aho fa iseho eo mpanjaka raha maty aho dia aoko afaty tsy maninona fa iseho anatrehan'ny mpanjaka ny fahadianana sy mivavaka ohatsy ny 3 andro zareo. Dia inona misy rehefa nanatona ny mpanjaka izy tondroy ny mpanjaka hiditra dia hiditra izy tena ambarany marina misy lalàna ny ary mpanjaka navoaka ny prime ministre ary tsy azo ovany zany fa haringana hono ny jiosy misy ataoko ahoana ary mpanjaka ozy mijery ny aninganana ny havako fitiavan-tanyrazana zany haringana zany hoe raha jereny zany te fitiavan-tanyrazana misika fa tsy ny tanyrazana tany ihany anie ny tanyrazany fa ny veloleo indrindraindrindra ary ny jiosy namany any am-pahababoana any ny jiosy namany nefa na dia any am-pahababoana azy haringana tsy zakany Estera zany tsy zakako ny loza anjony fireneko ary zany nahatonga azy mitaraina mafy tamin'ny mpanjaka. Dia inona nataon'ny mpanjaka noho ny fitiavan-tanyrazany Estera naantona tamin'ny hazo hamana prime ministre ary nomena lalàna vaovao enareo jiosy tsy azo ravana le lalàna hoe haringana ny jiosy fa izao kosa ny lalàna nataon'ny mpanjaka mahazo miaro teny ianareo
vokatry zany nandresiny jiosy vokatry ny fitiava-tany razana fitiavana ny mpiarabelona aminy tao am-pony izy tery zany dia andeha mba ho jerentsika hoe amin'ny testamenta vaovao tipa anankiray andy no nalaiky fa betsaka anao zao laina dia ny tipany jesosy tompo lioka tsy hoe 100 jesosy nitomany any jerosalema na dia jesosy aza rehefa hitany fa tandomondoza jerosalema nitomany izy ry jerosalema ry jerosalema impiry anty anangona anao tahaka ny fanombandrenako zany ambany elany tsy nety anao ho avy aminao ny andro hananganany fahavaranao tovitany manodidina anao hanemitra anao manodidina izy tsy averisy vato ifanongoa eko atsy oravana nalaelo ne jesosy tamin'izany havako nalaelo izy izany ve ny zavatra hiatra amin'ny zanaky ny fireneko nitomany izy fitiava-tany razana izany fitiava-tany razana zany raha makany jerosalema ianao dia tiandafitsinaniny aty any tendrombohitra oliva dia mandalo losakidrony ianao mandalo dia avy eo ianao mandalo losany getsemane dia inona ny hitanao tanànany jerosalema tamin'ny androny jesosy tempolony teo amin'izao zaho miteny aminao zao moskeno eo rava tanteraka ny tempolony jerosalema efa nitomany anie jesosy tompo hoe nitomany ny tany razana izy indroa ihany jesosy ny voalaza fa nitomany ao amin'ny baiboly teo amin'ny fasan'ny lazarosy sy izy evely andafitsinanina nitazana ny jerosalema havako hatraiza ny fitiavanao ny tany razanao fa izany no fitiava-tany razana hitatsika natao amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao raha izany ary no izy inona no andraikitra tiako ampaherezana atsika fantatsika rehetra ny hoe inona no andraikitry ny kristianina ho jiro sy fanasina fantatsika rehetra io fantatsika rehetra io ny hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ianareo ny fahazavana ny mahonena ny havako 80% ny mpitondreto amintsika kristianina daholo raha mba isika manko fahazavana hamirapiratra ny Madagasikara misy zazavavy anankiray azo ny tenanao kristianina izy nefa mba hiala volony izy dia lasa izy nakany amin'ny boîte de nuit dia nanao balina dia nianjera dia natsangan'ilay tovolahy dia zao ny fanontaniana napetrany tamin'ilay tovolahy kristianina venao dia ilay tovolahy dia ilay tovolahy ary ianao kristiana ka inona no ataonao aty anjaratsika ny mijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny toerana zay misy atsika mba halain'ny olona tahaka ny fiainantsika na amin'inona na amin'inona satria Paoly aza dia nilaza hoe aoka hanahaka ahy ianareo tahaka ny anahafako any Kristy dia inona no atao raha eo amin'ny toerana anankiray manahirana ahy misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisiko dia inona ny ataoko raha Jesosy tompony teto inona no ho nataony hanaiky izy sa handa tenin'Andriamanitra raketina oam-ponao no hamaly izany izany mahatonga hoe ataopoko ho iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao zavatra anankiray koa antony fandraisana andraikitra efa hitantsika teo aloha nahoana no andray andraikitra satria tiako ny isiny fiadanana sy ny fandripahalema ny fiadanana io ry avana aliko atoko faharoa andriny efatra amby folo fiadanana hoe te ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahana izany hoe raha olona kasitrahana Andriamanitra ka mahay mampity zany amin'ny hafa dia anjary eny amin'ny fiadanana izahay ny olona kasitrahana Andriamanitra
olona manaraka ny tenin'andriamanitra dia ho hitantsika fa ny fandraisana ndraikitra dia ny asian'ny fiadana sy fandrikarena ny fanjakan'andriamanitra ihany koa anjarantsika izany hitantsika faherina ny andinin'ny fahafolo mivavaka isika ho tonga ny ny fanjakanao dia ozy ny tompoka inona ary no ataonao e raha tianao ho tonga ny fanjakako inona ny ataonao tsy maintsy ny fiainako aloha ny anjakana rehefa anjakan'ny tompo ny fiainako dia azoko ataony mijorovavolombelona ary ny olona dia anao ko hoe mba hanara-dianareo zahay satria hitanay fanompanareo andriamanitra ny anankiray koa nefa dia izao ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fiainana mandrakizay alohan'ny andehanako tatery havana dia ny tsenina ny koziny ny vadiko aho maty tany an-dafy nentina vety izy ary dia andeha levina any Toliara rapitso vory daholo ny fianakaviana bien sûr fa firy moa ny mieritreritra ny hoe ahoana ny any akoatra ahoana ny any akoatra izao anefa ny nahatognavan'i Jesosy teto tany aoka tsy ho adinoantsika izany ny antony nahatongavany teto tany dia mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zay ny tena nahatongavany Jesosy teto tany tafiresaka taman'olona amaly ariva ny amin'ny hoe fiainana mandrakizay tsy zavatra zany ane ahoana ane zany tsy ohatrany tsy mieritreritra mihitsy io nefa i olona maty io ane i olona maty io raha tsy nanana fiainana mandrakizay dieny teto tany izy dia hijaly mandrakizay ny amin'ny elo ary ampijalian'andro manalina mandrakizay ao amin'ny farimrehetra afisolfara izy ary zany ny tena zava-doza indrindra ary zany ny tena lozanjo ty firenetsika ty havako izany no lozanjo azy raha maty an'io izy ho any amin'ny elo ary efa tonga ny fisarana farany ho any farimrehetra afisolfarany ireo e ampijalian'andro manalina mandrakizay any ireo e zakanao ve zany ry kristianina malala zakanao ve zany izany no anjony fianakavinao zany ny anjony mpiarabelona aminao reo olona mandehandeha on-tsena rehetrarehetra reo raha tonga anie ny fahafatesana ho any amin'ny elo any ireo e mandainga anie le ira hoe andriamanitra fitiavan'andriamanitra ka tsy misy ny elo e mandainga zany ataon'andriamanitra hoana ono no andefa ny olona any amin'ny elo nefa Jesosy ny laza tsy ho very zay rehetra mino azy zay tsy mino azy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ary raha tsy manana an'izany ao anatinao ianao havako tsy tory filazantsara ianao e avelao ny olona andeha amin'izay alehany any ny fiainako ihany no ataoko sao dia tia teny ianao havako sao dia tia teny ianao mahalala fa ho any amin'ny elo izy io nefa dia tsy ho ambaranao aminy ve dia hoy fara hoe dia tsy nambaranao ahy izy anjaratsika ry havana raha tianao ny tany razanao fomba hoana fitorina ny filazantsara amin'izany no azahoanao maneho ny tena fitiavanao ny tany razanao satria inona mosy mahazo ny olona ny mahazo rehetra zao ary izy nefa veriny ainy mba ihany ry havana amin'ny teny amin'ny assemblée nationale nisy député nodimandry voninkazo zany zavatra be mihitsy nameno manodidina le vatapaty dia inona manova inona io aiza ny fanahiny olo io satria voatenyrony olona no fatindray mandeha rehefa afaka zany dia izy fitsarana aiza ny fanahiny ninona ataonao amin'ny vovoka io tsisy dikany any io e tsisy dikany io fa le fiainana mandrakizay raha tsy manana fiainana mandrakizay dieny eto tany satria fiainana mandrakizay no men'andriamanitra atsika ary eo amin'ny zanaka zany fiainana zany zay manana ny zanak'andriamanitra manana fiainana mandrakizay tsy afaka hanana ny zanak'andriamanitra nefa izy raha tsy mitory amin'ny filazantsara omaly nisy olona mianaka tonga tao mitaotrano andondoro edinapandro hitory filazantsara o ny aviny ao fa tsy ny fiainana mandrakizay anefa notoriny
fa ny doctrine imony zay fantatro tsy sahy mivavaka amin'ny Jesosy akory satria tsy Andriamanitra Jesosy ary tsy tokony hivavahana Jesosy. Izany ve ny filazantsara otoriana? Havako fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra atsika ary eo amin'ny zanaka ihany zany fiainana zany. Inona nefa? Inona io ny tompo hoe mandianaka toriany filazantsara? Inona io filazantsara io? Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ny Korintianina 1:2-4. Fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Zay ihany. Satria raha tsy mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka mampibebaka olona handray an'i Kristy, handray famelan-keloka amin'ny alalan'ny ranony zanak'Andriamanitra, raha tsy zany ny filazantsara torianao, milaza aminao aho fa tsy filazantsara zany. Ary eto aho dia tiampirisika anareo mpanao Galate 200. Raha tsy misy hafatra ampibebaka olona ho tompoko dia tahaka ny filalaovana fotsiny ihany io, falifaly mitsinjatsinjaka ny olona, fa tsy misy fo vaovao sy fanahy vaovao mandray fiainana mandrakizay. Tsara ny mihira mideran'ny tompo, fa ny zava-dehibe indrindra ny hafatra napetraka ny tompo farany indrindra mandeha any ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany no fitiavan-tanyrazana, izany no fitiavan-tanyrazana, fitoriana ny filazantsara. Nahoana? Mba hanana fiainana mandrakizay zanaky ny fireneko. Fa raha zavatra hafa ny kendrenao dia malahelo aho ilaza aminao fa adininao ny hafatra farany napetraka ny tompontsika, mandehana ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary dia ampahery anao ny amin'izany aho, ataovy izay hitorianao ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba ho vonjena ny mpiarabelona aminao. Fa inona moso ho azontsika? Nanana tomobile be dehibe daholo azontsika menakavy, embouteillage no betsaka. Nefa ho any amin'ny elo rehefa avy eo anao embouteillage koa mankany amin'ny elo, enganika tsy ho izany. Tsy ho izany satria hianao mpanaraka ny fanabeazana dia hitory ny filazantsara mba hahatonga anao mpiara-miasa amin'ny tompo. Ary manaraka izany amin'ny lafi-piainana rehetra na ny eto tany aza ane. Josoatoko 1:9 hatramin'ny 10 tsy efa nandidy anao va aho tsy ala eo ambavanao miteniko saintsainao andro manalina fa amin'izany dia alavirary ny lalanao anao sady ambinina na eto tany aza ny eo ho ambinina ny anao e. Ny Deutéronomia moa fantatsika Daniel 3 andininy 9 tenin'Andriamanitra zay manome antsika fampaherezana koa zany ny amin'ny fanarahantsika ny tompo. Daniel 3 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 mba tiako vakiana kely amintsika rehetra io. Daniel 3 andininy 9 dia namaly Sadraka sy Mesaka ry Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akoriny amin'izany zavatra zany. Indro Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny tananao, mahavonjy anay amin'ny amin'ny lafaoro misy afo mirehitra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza aho koa fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tompoinay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Inona moa ny dikan'izany? Fahasahiana mijoro vavolombelona eo anatrehan'ny mpanjaka. Adidinao kristianina zany. Nahoana? Raha mamaky ny tantara io ianao, noho ny fijoroany izy telo mirahalahy vavolombelona taitra na Nebokadnezara azy, ary nanjary niteraka fanivana ny lalàny Babiloniana zany. Satria ny lalàna teo aloha izay tsy miekoka amin'io sary volamena ataoko io dia atao anaty lafaoro misy afo mirehitra,
izy telo mirahalatsy nanaiky ny andriamanitra ay mahavonjanay amin'ny lafaoro misy afo rehetra nefa na tsy hamonjanay azy izy de tsy maninona raha ho faty ao azy zay tsy maninona fa izao ny andriamanitra ao dia tsy toponay sary lovonamina nataonao de tsy vavanay na tsipy tao anaty afo mirehtra izy nanjary efatra izy no mitonga tao totanteraka tamin'ny sahady ny teny tompo enjeliny jerova tompo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy dia inona no mitranga rehefa sadraka sy miasaka rabediny mpanompon'andriamanitra avy ro mivoa dia nanatina ny bokadnezara izy telo mirana tsisy maina singam-bolo aza namoaka didiny bokadnezara fa manomboka hatramin'izao dia ny andriamanitra sadraka sy miasaka rabediny go no tompoin'ny babilôniana havako noho ny fahasahiana nijoro tamin'ny tenin'andriamanitra tsy hanompo sampy na deo atsiplo anaty lafaoro misy afo mirehetra azy ilainao zany re kristianina manano raha misy zavatra fanaovonanao sanatria manohitra tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra ihany arahana dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ho hitanao zany amin'ny fotoanany mba ho voninahitr'andriamanitra mahalala ary avana na azo affectation disciplinaire reto fonctionnaire mpivady fa naninona tsy nanaiky ny zavatra nampanaoviny PSD tamin'ny fotoanany manohitra tenin'andriamanitra affectation disciplinaire signé par le ministre en personne nanao azy izy mivady zavatra nefa dia zao telo taona monja tatorina tafahaona tamin'le ministre izy mivady efa tsy misitra tsony le ministre tamin'izay dia ny fanontaniana napetraka ilay ministre ty zany teny mbola mivavaka venareo mivady hoy izy hoe tsy mbola miova jesosy monsieur le ministre toutes mes félicitations nanjary nanova fijery lay manam-pahefana na ny miazy affectation disciplinaire ny fijoroany izy mivady tamin'ny fanarahana ny teny tompo sy ny nahitany ny fiarovana azy havako sahiny joro fa tia ny tanindrazanao ianao hijoro amin'ny fahamarinana amin'ny tenin'ny tompo na inona mpanaovinanao manohitra ny tenin'andriamanitra azafady tompo kristiana tsy afaka tahaka le chef protocole anankiray fanambarana tamiriny chef protocole anankiray tany faritany tamin'ny fitondrana teo alo tany aloha zavatra nitranga hoe ho avy ety andriamantoranaka dia diavy vehivavy izy le chef protocole jamais ry havana mila tsika ny firenena milanao hijoro amin'ny fanarahana amin'ny tompo ny firenena mba haninona mba sady anana fiainana mandrakizay izy dia hitantsika ny asan'ny apôstôly toko fahadimy fa 7 ihany koa inona nga io tenin'ny Israely anie io e tenin'ny mpianatra anie izy hoe dinio raha marina ao anatrehan'andriamanitra na tsy hanaiky nareo mihoatra nohon'olona fa mihoatra n'andriamanitra fa andriamanitra ny tokony ekeny mihoatra noho ny olona amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny kristianina andriamanitra ihany no hitaridalana azy andriamanitra ihany no hitaridalana azy ary raha tianao handroso ny firenenao Deutéronomie 7 tsy azo atononio raha mihainy tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao hotahiny ianao raha miditra hotahiny ianao raha mivoaka ry havana izay ary no azoko lazaina ny amin'ny fitiavan-tanindrazana mety isy mbola misy fotoana ihany azo tsika metraka fanontaniana nefa nanomboka tamin'ny tononkalo sika mamela ay amaky aminareo tononkalo eto am-pamaranana matokiry gasikara fa mbola hivavaka zahay aneritseritra ihany no ahitako ny endrikao ry gasikara tanindrazako aneritseritra ihany no ampitako any aminao dia indro tsinjoko sy tazako olo maro zanakao alaim-panahy amoy fo ka mivily ny fisainana efa dia varolavo nanantena famonjena fa mafy loatra ny ady mpiainana na izany aza nefa matokiry gasikara fa tsy avelanay ianao hitanondro-davo zao satria mbola mahatoky ilay Jehova tomponao azy aniny fa efany ka raha mibebaka izahay vonina hiverina aminy
dia ho tanterahiny eto ilay toko izay nomeny hositraniko ny taniny. Mbola hivavaka izahay ho an'ny zanaka rehetra mba ho tonga olo marina. Mbola hivavaka izahay ka ho fongariny tsy toy izay arena nangalarina. Mbola hivavaka izahay mba tsy hanoko sampintsony ny mpitondra naorytaniko. Eny mbola hivavaka dia hisy valiny tokoa ny ranomasy sy tomaniko. Mbola hivavaka izahay hitaraina sy angavy mba hiarenana ny ray. Mbola hivavaka izahay dia hibebaka tokoa dia hiaino anay ny ray. Mbola hivavaka izahay dia hisy vokany izany ho raketiny tantara. Mbola hivavaka izahay dia ho sitrana ianao matokirikasikara, satria mahatoky ilay ny teny hoe raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no avy any tenaka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiana ny an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Inganery havana ka ho isan'izay mpitondram-bavaka ny firenena ianao. Rehefa raika amin'ny 20 taona izahay ny misy miombom-bavaka ho an'ny firenena eto Madagasikara mba ho